faly miarahaba antsika rehetra tonga eto amin'ny tranon'andriamanitsika amin'izao maraina vaovao zao. Narova n'Andriamanitra tamin'ny zavatsarotra maro samihafa, men'Andriamanitra fahasalamana nentin'ny fanamasina indray ianao tonga eto amin'ny tranon'Andriamanitra hotahin'Andriamanitra. Avy ny ziony dia nilaozana tahaka ny trano rantsakazo ao anaty tanim-boalopoko sy tahaka ny trano fialofana ao anaty tanimbolim-boatango, ary tahaka ny tanàna atao fahirano. Raha tsy nosisan'i Jehova tompony maro, olona vitsivitsy isika dia fa tonga tahaka ny Sodoma ary nitovy tamin'ny Gomora. Alleluia. Mbola amaky tenin'Andriamanitra isika amin'ny ity fotoana ity. Lioka 5:10 no ovaka itsika ary ny andininy 7:12. Lioka 5:10 ary ny andininy 7:12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nody ny saina dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko, manakanina be dia be, fa izaho kosa maty misary eto. Iainga ao dia hody any amin'ny raiko, ka anao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny mpanompo karamainao. Alleluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny soratra masina ihany, dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jona 3:15 pejy 770 sy 700 dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny pejy 770 sy 700 ny ahitantsika izany. 3:7 ary ny andininy 5. Dinino an'Andriamanitra ny mponina nataony Ninive, ka niantso andro fifadikanana sady nitafy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Fa tonga tany amin'ny mpanjaka Ninive ny teny, dia nitsangana niala tamin'ny seza fiandrianana izy, ka nanaisitra ny akanjom-boninahiny dia nisarona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Ary nasainy natsoina sy nambara eran'ny Ninive araka ny didin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hoe, aza vele isy anendry amina akory, na olona na biby, na omby na biby fiompy, aza vele isy hihinana na isotro rano akory ireo, fa aoka samy sarona lamba fisaonana ny olona sy ny biby, ary aoka hitaraina mafy amin'Andriamanitra izy. Eny aoka samy afoy ny lalan'ny ratsy sy ny fandozana eny atanany avy izy rehetra. Alleluia. Ireo ny tenin'Andriamanitra izay ho velarina eo anatre atsika indray amin'ity maraina ity. Androany dia mirary Andriamanitra mba ho tonga saina isika rehetra ka hiala amin'ny lalan'ny ratsy rehetra. Dia raina ny tompony amin'izany. Ao anatin'izany dia ho jerevantsika
Misy olona ao anatin'ny baiboly izay nody ny sainy, tonga saina izy nanao ny fomba rehetra miverina amin'Andriamanitra. Ho jerevantsika ihany koa ny fomba izay afantarana fa misy fahatezeran'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika, ary eo ampamaranana dia ampafantary ny tenin'Andriamanitra atsika izay tokony ataotsika araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra anankiray izay any amin'ny bokin'ny Samuel. Rehefa niteny i Abner, Samuel faharoa, toko faharoa, 19 ary Abner niantso an'ny Joaba hoe andany mandrakariva va ny sabatra, tsy fantatrao va fa angidy ny afaran'izany, koa mandra-pahoviana no tsy ampiverenana ny olona tsy anentsika ny rahalany. Halleluja. Amin'ity maraina ity ary havana dia manana finoana ianao fa Andriamanitra dia maniry mafy mba ho tonga saina isika rehetra ka hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fotsika manontolo sy amin'ny saitsika manontolo, ka engane mba tsy hisy na dia ray azy tsy hiverina amin'Andriamanitra fa samy ho resy lahatra daholo isika rehetra, fa ny mahasoa amin'ny fiainantsika dia ny eo akaikin'Andriamanitra. Be dia be ny olona ao anatin'ny baiboly izay natsapa fa tsy mety ny lalana izay nizorana, isan'izany ny mponina tao Ninive, araka ny vakiteny izay nivakitsika dia niaina tamin'ny fandosana, ary za mponina tany Ninive izany isan'ny tena nampahory ny zanak'Andriamanitra, izay mahatonga ny Jona tena tsy tiany ny mponina tany Ninive, ary raha ny sitrapony Jona dia tonga dia ringana zao dia zao, tsisy mibebaka na dia ray azy. Zany nahatonga ny Jona nandositra mihitsy satria tsy tiany mihitsy ireo mponina tany Ninive, ireo no nampahory ny zanak'Israely. Ny vehivavy be voka dia nitatahany ny kibony, narininy ny zaza, ny vadin'olona dia nalaina, nampahory, izay nanao fahadisoana dia niesorony ny masony, nisy fahabibiana mihitsy nataon'ireo mponina tany Ninive. Zany mahatonga ny Jona tsy tia an'ireo, dia nefa Andriamanitra tsy mahafoy an'ireo, na dia nanota aza izy, na dia ireo mponina tany Ninive izay nanota ireo aza dia tsy foin'Andriamanitra. Maika vafa ianao Jesosy mamonjy ô, ka eo anatrehan'izany dia zao aoka ho tonga saina ianao. Inona ny zavatra nitranga nandeha Jona rehefa avy niatsika zavatsarotra tany an-kibon'ny hazan-drano, dia nitoriteny tao Ninive. Rehefa afaka 7 andro dia eo ravahana ny tanàna. Tamin'izay fotoana izay dia tonga saina mponina tao Ninive
ohatran'io ratsy marina izy ty, tsy mbola nisy zavatra tahaka an'izao teto an-tanàna. Olona nandeha nilaza ny tenin'Andriamanitra hoe afaka 7 andro horavana ny tanàna. Tena zava-baovao tamin'ny olona izany. Tonga saina ny olona natsapa ny fahadisoany, zao no nataoko, zao no nataoko, hatramin'ity androany ity dia mbola zao no ataoko. Samy tonga saina daholo ny vehivavy, ny lehilahy. Tena inoko tokoa izy ny sasany, fa raha tsy miverina amin'Andriamanitra isika dia tena ho tanteraka izany. Nambara teo anatrehan'ny mpanjaka izany teny izany, saotra n'Andriamanitra fa hatramin'ny mpanjaka tonga saina tsy nanamary tena ny haiko fa diso, tena ny haiko fa nanao fahadisoana, tapa-kevitra, tonga saina hibebaka hiverina amin'Andriamanitra. Nandidy ny olona rehetra, namoaka didy araka ilay vaky teny, dia ny andro fifadikana. Nandidy ny olona hoe tsy maintsy mibebaka daholo, samy mahafoa ny lalany ratsiny daholo, samy mahafoa ny lala mandozany daholo. Tsy misy mahazo minaka na biby, na biby fiompy, na olona, na vehivavy, na kely, na lehibe, na iza na izy. Andeo samy hiverina amin'Andriamanitra, mba tsy horavan'Andriamanitra ity tanànatsika ity. Isaoran'Andriamanitra, nanetsy tena daholo ny olona rehetra, samy mitafy lamba fisaonana, lamba gony, lamba malailay, lamba tena mapititra fahoriana, tsy ninakanina, mifona tamin'Andriamanitra. Tahaka an'izay koa ny biby, ary dia samy nandamina ny fiainana. Ny mpangalabadin'olona nanatitra ny vadiny tany amin'ny tompony, sady nibebaka tamin'ny ranomaso. Ny mpangalatra namoaka ny alitra rehetra tao amin'ny tokantranony. Ireo olona zay tsy matahotra an'Andriamanitra, miaina amin'ny fanompoan-tsampy, namoaka ny ody rehetra, namoaka ny zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tonga saina daholo, tanora zazavavy, tanora zazalahy, nisaraka tamin'ny namany ratsiny, bebaka teo anatrehan'Andriamanitra, niverina amin'Andriamanitra. Tonga saina satria nahoana mamangy ny nive Andriamanitra. Alleluia. Amanganao ane Andriamanitra raha sy anabavy. Tena mahafinaritra izany. Ary rehefa nahita an'izany zavatra zany Andriamanitra dia ohatrany adinon'Andriamanitra ilay fahotany Ninive. Nahita nyity mpanjaka manam-boninahitra, manana satro-boninahitra, nanala ny satro-boninahiny, nanala ny akanjo fiandrianana, ary nitafy lamba fisaonana, lamba manorosoritra, lamba malailay, lamba tsy ahitana tory, nanafay ny tenany. Tsy ny andro ny famaizan'Andriamanitra, tsy ny andro ny kapoka avy any amin'Andriamanitra, fa tonga saina izy, nanetsy tena izy, niverina amin'Andriamanitra izy, isaoran'Andriamanitra. Ny Andriamanitsika dia zao Andriamanitra mpamindra fo, ary io Andriamanitra namindra fo tamin'ny Ninive, hamindra fo amin'ny Jesosy mamonjy. Ianao ve mba afaka anao aleluia mafy? Engany mba tonga sainantsika zanak'Andriamanitra ao. Farao tsy mba nety tonga saina mihitsy, manamafy ny fony izy. Efa Andriamanitra mihitsy no mamangy ny tany Egypta, alefasy ny olo koa nompo ahy. Mahita ny seza fiandrianany tsara tarehy izy, mahita ny fahefany sy ny voninahiny. Tsy mba nanana eritreritra netsy tena, na dia efa nampitandremina azy, dia mbola nitohy ihany. Nahita an'ireo omby asa izay marina fa mahay fagagana ihany koa, kanefa voafetra ny fagagana izay ananan'ireo. Efa hitan'ny Farao mihitsy ilay tenany omby asa,
rehefa natsipony Mosesy ny tenany dia nivadika biby lava ary dia nanipony azy koa ny omby azy dia nivadika biby lava. Fa ny zavatra isaorana an'Andriamanitra, ny biby lava ny omby azy no hohanin'ilay biby lava ny Mosesy, tsisy tavela, lany tanteraka. Hitany Farao tsara fa lany tanteraka amin'ny biby lava ny omby azy, fa manamafy ny fony ihany izy, nalefa ny famaizana maro samihafa. Ny rano tonga raha, mbola tsy tonga saina ihany izy. Tena ratsy be ny tontolo iainana tao Egypte, tsy tonga saina ihany izy. Nanasa lamba azy efa tsy azo atao itsony, tsy tonga saina ihany izy. Hatramin'ny saona, ny saona be dia be nentin'Andriamanitra namely ny tany Egypte, nanafika tao amin'ny tokantrano, tsisy andrahoana sakafo, tsisy atoriana. Ary na dia Farao aza dia natsiaro fagiranovana, fa mibebabebaka kely. Dia rehefa lasa indray ny saona dia indro indray fa mbola miazona ny zanak'Andriamanitra. Tsy ampy azy ilay 400 taona, 400 taona mahery nanandevan'ireo zanak'Andriamanitra ireo. Tsy mbola ampy azy anjany, manamafy ny fony, tsy mety tonga saina. Efa nananatra azy mihitsy ny omby azy. Exodus 17:17. Ry mpanjaka o, efa tsy izy tony anety zavatra ty, efa tena ratsan-tanan'Andriamanitra ny izy ty. Mandra-pahoviana no tsy anekrenao andefan'ireo zanak'Andriamanitra ireo. Andriamanitra mihitsy ny miady ho an'ireo e. Tsy efa fantatrao fa efa ravany Egypte, ravany avandra ny fambolena, biby potika ny arety mandringana. Mbola tsy tonga saina ihany venao. Lasa ny omby asy indray nitory-teny tamin'ny Farao, fa mibebabebaka kely fotsiny dia miazona indray. Tsy mahafoy an'ilay fahotana. Engane mba afoy ny fahotana ianao androany. Engane mba tena tsy vavaka fombafomba ny vavaka ataonao, fa tena hiverina amin'Andriamanitra misainao manontolo ianao. Raha tapa-kevitra ianao dia manao aleloia. Tsy nijanona mihitsy Farao raha tsy efa nilentika tao anatin'ny ranomasina. Tsy nijanona mihitsy hatramin'ny ora farany. Mafo. Tena tsisy tahotra an'Andriamanitra. Tsy mba ohatra ny mpanjaka ny Ninive, fa tena niazona ny teniny hatramin'ny farany. Nahita fakagana ihany fa tsy mba tonga saina. Mba nahita lelan'Andriamanitra nitory ny tenin'Andriamanitra sy nampiasain'Andriamanitra ihany fa tsy tonga saina. Nitohy tamin'ny fahotana, nitohy tamin'ny fandozana. Fa itsika Jesosy mamonjy rehetra, andao hiverina amin'Andriamanitra antsika zanak'Andriamanitra. Matoa mandeha ny tenin'Andriamanitra dia mbola misy zavatra tsy tanteraka eo amin'ny fiainanao. Hitan'Andriamanitra ny tsy fitiavanao. Ary ny Baiboly dia miteny manao hoe tsy hita isa ny andro hanadinon'ny olo koa. Malahelo Andriamanitra ny amin'izany. Olon'Andriamanitra isika, nofidiana tao anatin'ny maro, nefa manadina an'Andriamanitra mandrakariva. Manompo an'Andriamanitra rehefa malalaka, manompo an'Andriamanitra rehefa misy vola, manompo an'Andriamanitra rehefa milamina. Fa raha vao mba mandalo zavatsarotra kely dia indro fa manafahy an'i Jesosy. Za tsy vavaka, za tsy hamonjy fifiriny, za tsy vita hifaty agny. Tarahin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 2:20, tsy hita isy ny andro izay hanadinon'ny olo koa. Tsy hita isy, manisa Andriamanitra. Mahita n'ilay Jesosy mamonjy, nomena anarana hoe tsara hoe Jesosy mamonjy, natao batisy, nitsongaina tao anatin'ny olona maro.
nentina eto amin'ity fiangonana mahafinaritra ity, nampianarina zavatra be dia be, nefa mbola manana fahasahiny manadina n'Andriamanitra. Ry havanao, engany ho tonga saina isika, tsy isy anamaro-tena na dia ray aza, fa samy andray fanapa-kevitra ka iverina amin'Andriamanitra. Izany tapa-kevitra amin'izany manao aleloia. Fa tsy ianao tahaka ny Farao ane ianao, ka hitompo-teny fantatra. Mbola tsy mety miaiky hoe tsy mety ane zao ataoko zao e, fa mbola anamaro-tena hoe mety zao, mety zao ataoko zao. Tsy ariavana, tonga amintsika ny tenin'Andriamanitra, na dia ny mpanjaka azy na ny etsy-tena, mpanjaka Ninive na ny etsy-tena, na dia Ahaba mpanjaka ratsy fanahy azy mba na ny etsy-tena. Iza moa zay za, iza moa zay ianao, ny mety aminao mifoazy ianao, antsoviny Andriamanitra ao, tsy malala ny tokony ataony, jentilisa no mibaiko azy, jentilisa no mampirisika azy hoe antsoiny Andriamanitra ao. Izy tsy navita ny antsan'Andriamanitra zany izy tsy tonga saina zany izy. Manana toetra ny Farao, mieviny agny, mbola lazainy fa mety agny ny ataony, na dia efa mampidi-doza amin'ny mpiray sambo aminy azy, tsy nohony amin'ny ireo jentilisa ireo nampanonja ny ranomasina, fa ity zanak'Andriamanitra izay madity tsy mety tonga sainy, nampidi-doza tamin'ny mpiaramonina taminy, nampidi-doza tamin'ireo voyageur niaraka taminy, dia tsy manana eritreritra hibebaka zany, tsy mety tonga saina zany rehefa nisotry ny aleoko maty mihitsy, aleoko hoany amin'ny elo mihitsy, ary ny teny mihitsy hoe batao atsipazo anaty ranomasina, ary dia mibatain'olona tokoa. Ny olona zany mbola tsara fanahy, ny olona ary nesy tonga dia mibata azy e, rehefa misy jentilisa tsara fanahy noho ny mpivavaka, ny olona aza mbola niezaka nivoy an'ilay sambo, na dia mpanota aza ty lehilahy ty mivadika tamin'Andriamanitra, aza mbola tsipy aloha izy, dia niezaka ihany ny olona, fa tena tsisy hevitra mihitsy, narina ny entana, narina ny entan'ny sambo, ny sakafo, tsisy vahaolana. Ary tamin'izany fotoana izany dia tsy hitan'ny olona zay atao, faran'ny olona dia niantso an'i Jehovah Andriamanitra, mivavaka mamela ny heloka i Andriamanitra ny amin'ity lehilahy ity. Efa nanao zay azo atao ihany zay, aleo mba olona iray no ringana toy izay zahay be dia be reto, ary tamin'izay dia natsipony ny olona tany anaty rano izy, fa na dia maditra azy izy, Andriamanitra mbola tsy nafoy azy, fa mbola nibaiko azy an-drano ka nitanty azy tao akibon'ny azan-drano tao izy, dia aleo ataontsika aleloia ihany zany. Aza miandry ny akibon'ny azan-drano zay vao tonga saina rahalasana vava, aza miandry efa ilentika any amin'ny ranomasina, fa dia mbola men'Andriamanitra tombon'andro fahasalamana, dia miantso anao ny rainao, haleloia, manina anao ilay rainao, manina ny famasinanao, manina ny fitiavanao, manina ny fitiavam-bavakao, manina ilay fitiavanao fahiny ankehitriny zao, aoka tonga sainantsika miverena amin'Andriamanitra. Iza mba tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra? Ry havanao, fiangonana fito tany Azia Minora, anankiroa ihany no mba azo mijerena, raha atao isan-jato izany dia any ho any amin'ny fitopolo isan-jato any ho any, tsy misy ny ilana azy, mivavaka fa tsisy ilana azy, mivavaka fa tsy mankatoan'Andriamanitra, lany andro fotsiny, lany fotoana fotsiny, lany vola fotsiny, tian'ireo olona ireo Andriamanitra, saika ny mena afatra daholo ireo fiangonana rehetra ireo hoe mibepa, tsara ny ataonao, manao an'izao ianao, manao an'izao ianao, fa mbola misy zavatra noherako anao, manao an'izao ianao, manao an'izao ianao, makasitraka an'ilay vehivavy Jezebela ianao, wampandamako io vehivavy io, ary dia vitsy ihany
Smirna ihany, Philadelphia any. Raha lasana vavy ao, manao ahoana isika rehetra be dia be zay tonga eto. Engany fa samy tapa-kevitra antsika ka ho tonga saina hiverina amin'Andriamanitra. Ianao ve mba afaka anao alleluia? Mampalahelo ny amin'ny Jona. Saika tsy bebaka mihitsy na izy, mijaly loatra izy tao kibony asan-drano. Mijaly loatra izy, izany no nanosika azy bebaka, izany no nanosika azy, izany no nanery azy. Mampalahelo izany. Jona 2:4 tao izy vao mivavaka, ary raha mandinika ny vavaka zay ataony aza dia mbola vavaka hita hoe tsy dia mahafa-po. Tao izy voaroka aho, tsy hoe eo anatenao aho. Eny, mbola manatrika ny Jerosalema ihany nefa ato. Asa natadidiny angamba hoe ariary Jerosalema, satria izay moa ny fomba ny zanak'Israely rehefa misy zavatra mahavoa azy any an-tany lavitra dia tadidina hoe aiza moa Jerosalema, aiza dia mitodika makany mangataka famindram-po. Dia io ny voalazan'ny Jona efatra hoe manatrika ny Jerosalema, hodidiny ny zava-maniry aty amin'ny ranomasina ny lohako. Tao anatin'ny kibony asan-drano tao, rivotra kely ny mba hiainana, tena fijaliana. Saika tsy bebaka mihitsy izy, tena saika tsy tonga saina mihitsy fa mijaly manko izy. Indraindray na ry havana io fiadanana io indraindray tsy dia mety amintsika zanak'Andriamanitra loatra, ary n'Andriamanitra aza dia mahatsapa an'izany. Zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aza dia arana-po loatra ny zaza. Ary dia zay mahatonga n'Andriamanitra mamela fahoriana maro samihafa mba tonga anao tsy ho variana fa hivavaka sy tady an'Andriamanitra. Takehitriny izao ry havana dia raisy ho lesinao atsika ireo zavatra be dia be ireo. Tonga saina ihany Jona, bebaka ihany izy. Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra miala anenina, nobekon'Andriamanitra ilay hiasan-drano. Ary efa tenenina matetika amintsika fa ny mpanompon'Andriamanitra madity sy mety tonga saina, fa ny asan-drano aza mbola azoazo atao kokoa, mbola azo bekona kokoa hoe mandehana malaky ianao tatazo malaky, fa io misy olona maditra, frère maditra, tsy mety miverina amin'Andriamanitra, tsy mety tonga saina, tatazo io. Indre ity fankatoavan'ny asan-drano. Mibekona ihany koa hoe aza le voninao amin'ny vavoninao mandevona izy fa akadio ao aprimo ao dia sy rivotra kely manaiky ny biby, ny rivotra manaiky azy, ny ranomasina manaiky azy, ny devoly mangofotra eo anatrehany, fa izy loatra ny tenako tsy mba tahotra an'Andriamanitra. Andaotsika atahotra an'Andriamanitra raha lasana vavy. Tsara ianao mivavaka fa ianao mibebaka ny tena ilainy. Mifanakaikaiky ny mivavaka sy ny mibebaka, fa ny mibebaka ny tena ilain'Andriamanitra. Manova ny fiainanao, manova ny lalanao, mandamina ny tsy mety rehetra, miala amin'ny zavatra rehetra tsy araka sitrapon'Andriamanitra. Raha tonga saina ianao, hiverina eo aminao Andriamanitra. Alleluia. Izany manana eritreritra hiverina amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Zany ny zavatra misy zany ry havana, tena mampalahelo. Andaotsika andray fanapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra. Oko tonga saina ianao, indraindray anay ireo zava-misy amin'ny fiainanao ireo tsy fizahan-toetra e. Indraindray ianao dia fizahan-toetra mahazo azy Jesosy, eny e, ekeny e. Indraindray le izy kapok'Andriamanitra mihitsy e. Indraindray le Andriamanitra misintona anao mihitsy e. Mahita ny tsy mety eo amin'ny fiainantsika e. Manometsiny andranona sy manometsiny andranona mpiara-mivavaka amin'ny frère e, zany ataony ranony e. Ranona asa mpampianatra sekoly lady e, zany ataony e. Ry havanao, avela ho any izy manao zay ataony na isa, fa ianao kosa dia zao, oko tonga saina ianao. Ianao ve mba afaka anao alleluia?
anaova tahaka an'ireo olona maro zay mikekery ny mena rano, ny monomonina tamin'Andriamanitra, manome tsiny an'Andriamanitra. Na dia ilay sakafo tsara men'Andriamanitra azy, tahaka ny mofo misy tantely, nilazainy fa mofomofo maivana indray hono, numéro 1 mofomofo maivana leo an'ity zay, tsy fantany fa io ane mahasalama azy e. Io no men'Andriamanitra azy dia io mahasoa azy io. Monomonina nandefasan'Andriamanitra mena rana afo, mena rana afo, zany hoe tena mety misy afo mihitsy amin'io mena rana io, ary zay voakaikitra dia mijaly maty, mijaly maty. Tena loza zany e, aza mba mahavoa zany hoe enjehan'ny biby lava zany, tena ratsy zany e. Ny lohany dia maranitra, ka na dia hiafina ao anatin'ilay misy odimoka aza dia tsopahany fotsiny zany, tsisy fiadanana amin'ny mpivady a. Ny sakafo dia ny ampandehanana ny hinanana azy a, hiakatra ambony azy fa manaraka ny raha izy a. Soa ihany fa mbola velona isika raha lasana bavy, soa ihany fa mbola tsy any mielo isika, ny velona dia misy fanantenana. Ny tena tao aminao, ka ho tonga saina ianao ve mba afaka anao alleloia? Saotra ny tompo fa tonga saina reo olona ireo, sy nanamafonifonina izy sao dia aleo zay ho ringanao fata, zay ve mba mivonivonona ohatran'izao, ny zanakanay ve mba ringendringana ohatran'izao, sy nanana eritreritra hafa izy hoe tady vaolana hafa, fa tapa-kevitra ireo olona ireo nanantona ny Mosesy. Izy zay tena efa nanota izay, mamindrafo aminay, ifony amin'ny Jehova izay. Numéro 2 fahiny, tonga saina izy, tsy nanontolo fo izy, tsy nakiry biby izy, fa hitany fa ho ratsy zao fandendra raha izao, mibebaka izy. Andriamanitra dia Andriamanitra tsara fanahy, ny Andriamanitra ny Jesosy mamonjy dia Andriamanitra mpamindra fosy mpamela heloka, fa izao miverena amin'Andriamanitra aloha ianao, ekeo fa tamin'ny Jehova Andriamanitra ao niodinanao, alleloia, dia mindra fo aminao, dia hikarakaranao izy, alleloia. Izy mba manana eritreritra hiverina amin'Andriamanitra amin'ity andro androany ity, ka eo anatrehan'izany ry havanao dia aoka tena andinika mihitsy isika. Ahoana moa ny afantaranao fa misy fahateseran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Eny misy tenin'Andriamanitra tokoa ao anatin'ny Baiboly hoe manao ratsy ny njato ny mpanota ela velona, ary indraindray arana dia ny saobakaka dia mbola mampidi-drano ray ho an'ny mpamboly, fa ngamba ho amintsika rehetra mpivarotra ngamba dia hoe ny sabakaka mampiditra client, dia ohatrany mety ny atao tsara zany, mahafinaritra izany, fa misy olona mety ny atao, fa misy fahateseran'Andriamanitra eo aminy. Ahoana ny afantarantsika an'izany? Io ilay voalaza ny vaky teny izay nivakitsika amin'ny Isaia ray 5:5, ary ny zanakavavy izy io na dia nilozana tahaka ny trano ratsakazo ao anaty tany voaloboka, sy tahaka ny trano fialofana ao anaty tanimbolom-boatango, ary tahaka ny tanàna atao fairano, nilozana ilay zanakavavy izy io. Ilay zanakavavy mahafinaritra, ilay tena tsara tarehy, ilay tena nikarakarainy, niantoanatra amin'ny sakafo maraitra hariva atoandro, narovany fa indrisy nilalao fahotano, fomaraina amin'ny mpanompon'Andriamanitra, miala amin'izao lalanao ratsy izao, tsy nirarahina izany, miala amin'izao lalany ratsinao izao, tsy nirarahina izany, ny ataoko ihany ny ataoko, ny lalako ihany ny lalako. Jesosy Kristy ny tsy miova maly sy an'io ary mandrakizay, dia za koa tsy miova amin'ity ataoko ity maly sy an'io ary mandrakizay. Mampalahelo zany, mampiasa Baiboly, mampiasa hevits'olombelona. Zany neny anaovan'olona amin'ny Baiboly, ataony ohatrany lastika amin'ny Baiboly, sy tonony amin'izay mampetipety azy. Davida nijangajanga dia za koa mba manao sy tonony amin'izay mampety azy. Mampalahelo izany. Ry havano,
aoka ianao mba ho tonga saina amin'ity androandroany ity, dia mbola manao teny mpitiavana amintsika Andriamanitra, dia mbola mitaonanao miangavy anao Andriamanitra, dia mbola mitaonanao amin'ny fanamasina, asa mangatakandro, asa miandry amin'ny hariva, asa miandry apitso, anio ihany ka ho tonga saina ianao. Alleloia. Ny lozana ilay ziona tsy mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra intsony, tsy mahatsapa fanamasina. Raha ianao mivavaka eto amin'i Jesosy mamonjy nefa tsy mahatsapa fanamasina, tsy mahatsapa famangin'Andriamanitra maimaina, tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra intsony, tsy mahatsapa famangin'Andriamanitra intsony, lasa mpitsara be, lasa manakina be, ohatrany tsy mety daholo izay rehetra atao, tsy mahatsapa ny fanamasina, tsy mahatsapa famangin'Andriamanitra, tsy mahatsapa fotorotoro, tahaka ny tanimboly trano ratsaka azo ao anatin'ny tanimbolom-boatango, ny lozana. Ary rehefa ny lozana izy dia mialoha, ny asimba, ny arava, na dia tsara tarehy azy, na dia masina be ary izy tany am-boalohany dia miova, ary dia manao hevitr'olombelona hoe zao ny efa andro farany zao, efa andro farany zao efa tsy mety tsony ane ny fibebahana zany, efa tsy mety tsony, efa tsy maintsy mandaingandainga kely, efa tsy maintsy mba manotanota kely. Ny olona anankiray dia izy mihitsy no mibata an'ilay tavoangina labiera apakarinao ambonin'ny fiarakodia, dia rehefa avy eo izy dia miseho eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny olo masina, tahaka ny olon'Andriamanitra masina. Eny, nefa izy ilay nambata an'ilay zava-mahadomelona nibata azy ao ambonin'ny fiarakodia satria izay mifameloma-tena, tsy mba manana fahasahiana hoe aleo hiala amin'ity aho, aleo hiala amin'ity aho, ny Andriamanitra izay tompoiko mahay manokatra lalanao mahay manokatra lalanao anao Andriamanitra izay tompoinao. Fa rehefa hitanao fa tsy ahafahanao manompo an'Andriamanitra ny asanao, mandraisa fanao-pakevitra, ka ho tonga saina ianao, mpanompon'Andriamanitra ianao, olon'Andriamanitra ianao, ho any an-danitra ianao, tianao Jesosy, tsy te handao anao izy, mibeba amin'ity androandroany ity. Teto amin'i Jesosy mamonjy nefa nisan'izany fidrona vavolombelona, mpampianatra, ny terena, tsy amena voly, tsy maintsy makasitraka kermesy. Izany kermesy zany fetin'izao tontolo izao, balina, dia, fisotrotoaka, zava-mahadomelona, tsy maintsy mandray anjara, raha tsy izay roahana amin'ny asa. Asaotra ny tombo falahana bavy, tena vehivavin'Andriamanitra marina, tena vehivavin'Andriamanitra marina, tsy natahotra ny joro, mitondra mambavaka. Alleloia. Ary rehefa nivavaka izy dia niasa Andriamanitra, nitoeriny daholo, cotisation nitoeriny, zao ny atao amin'ny mpianatra, nitoeriny tamin'ny mpahendrena, miasa Andriamanitra. Alleloia. I Andriamanitra ane miasa raha lasana bavy asa matahotra mihitsy ianao fa mijoroa amin'ny maha Jesosy mamonjy atsika. Ny olona rehetra samy manana ny fadiny, fady kisoa, fady amalina, fady bandibory, mijoroa amin'ny fadinao ianao. Alleloia. Misy tereterena fotsiny any ampiasanany hoe ianao vehivavy tsy maintsy manao pataloha-behivavy ianao fa raha tsy zay dia miala ato, zipo foana ny ianao viranabavy, na dia voarokao azy ianao manana asa omenanao Andriamanitra. Dia raha Jesosy amin'izao ankehitriny izao mety hiteny angambo ianao hoe inona ny ataoko rakitra, inona ny ataoko ampahafolo. Raha zavatra avy amin'ny fahotana aleo aza tsy atao ampahafolony, hoaninao manokana, riavanao, tianao Jesosy, tia monjy anao izy, tia hanafaka anao izy, ka tonga saina ianao. Alleloia. Zany ny ahafantarana fa tsy eo amin'ny olona intsony Andriamanitra, maimaina, tsy mahavita mivavaka ela intsony, tsy mahatsapa intsony ilay fotorotoro sy mangorakoraka. Mba Jesosy mamonjy ihany ve izany, mba zanak'Andriamanitra ihany ve izany, zany ny zavatra misy, tsy manana fifaliana. Romanina 5:15, fa ianareo izy tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahyn'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa olona tsy manana ny fanahiny Kristy, tsy azo zany. Misy vola ato anatin'ny paosinao dia fantatrao tsara fa misy vola ato,
misy mosoarato dia fantatrao tsara fa misy mosoarato fa ireo kristianina tany Efesosy rehefa nanontaniana hoe manana mifanamasina ve nareo dia ozy izy ireo hoe tsy fantatsaina manahoana izany, tsy fantatsaina manahoana izany. Mampalahelo zany Jesosy mamono tsy mahatsapa ny fanamasina izany. Natao batisa efa ela be nefa tsy mahatsapa ny fanamasina intsony, tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra intsony, mpiandraikitra fa tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra intsony, miteny zava-maneno fa tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra intsony. Falifaly fotsiny mitendreo fa tsy mahatsapa ny herin'Andriamanitra intsony. Tsisy fanamasina, riavana, tsy eketsika izany, tsy manaiky an'izany tsika. Oko tonga saina ianao, verena amin'Andriamanitra, verina aminao Andriamanitra, verina aminao ny fanamasina. Alleluia. Manao pataka ny zanakadala riavana malalo. Ilay zanakadala tsy mba nanamafonimpony hoe rehefa ho faty any aty avela ho any, za tsy hiverina any amin'ny raiko izany, za tsy hiverina any izany, tsy mba nanamafotaka an'izany izy riavana. Fa rehefa hitany fa tsy netiny nataony, efa hitany fa raha mitoza ao zavatra ataoko izao dia ampitoza izao, hitondra loza izao, hitondra zavatsarotra izao, mbola vao izao fotsiny ve dia efa niala daholo ny namana rehetra, tsy manam-pifaliana intsony. Zany ny olona tsy manana mifanamasina, tsy manam-pifaliana, voatery tsy maintsy mijery film, zay ny mba fifaliana. Asitisitika ny ankizy, mivoana reraka izy miteny ivoa io hoe jery film izy amin'io hoe voanareo, manina moa raha vela jery ao koa ny zanakao hoe nga ianao rery any, riavanao. Zany ny olona tsy manana fanamasina, tsisy fifaliana intsony, vavaka fa tsy manam-pifaliana, manao ze adiny telo ze dia mbola tsy ataony satana ze any amin'ny herinao, oka tonga saina ianao. Ze ve ny tena tianao, io ve mba fifalianao? Anahoana amin'ny fahasalamany masonao, anahoana ny atodohanao anaraka n'iny zavatra any riavana, zay ve mba fifalianao? Adiny telo tsy manam-pifaliana, mbola eto an-tany, mampalahelo zany. Ahoana ny hafaranao? Zanakadala dia nahatsapa, fa raha mitoza zavatra izao, ho ratsy izao zavatra izao, tapa-kevitra izy. Alleluia. Tapa-kevitra izy, na dia efa simba azy, na dia efa potika azy, verina any amin'ny raiko aho. Ozy ny vaky tenitsika teo, nody ny sainy, nandray fa napa-kevitra izy. Any ny raiko manana piasa be dia be, mihinana, misotro, mitafy, za kosa maty misary ato, maina, tsy mahatsapa fanamasina, toriana ny teny tsy mahatsapa fanamasina, atao nira tsy mahatsapa fanamasina, atao teny malemilemy tsy mahatsapa fanamasina, atao toro-teny kanota tsy mahatsapa fanamasina, mandohalika tsy mahatsapa fanamasina, fifadikanina matory ampandongaliana, mampalahelo izany. Raha lasy anabavy eo, hitan'Andriamanitra ny toerana misy anao, mahatsiaro anao Jesosy, miantso anao Andriamanitra, miverena, oka ho tonga saina ianao. Aza matahotra fa minoy any raha lasy anabavy eo, lasa lay zanakadala, na dia lavitra aza ny lalana, na dia efa reraka aza, tapa-kevitra izy, tsy verin-dalana intsony, hoendry amin'izay, tsy vily amin'izay, tapa-kevitra misaotra an'Andriamanitra, mbola velonaina rehefa tonga tany, voalavitra ery izy, tazany rainy, ary dia falifaly ny rainy, izy mieritreritra fa tena ho voakapoka, izy mieritreritra fa tena hikatra, fa ny mifanohatra amin'izany ny zavatra nitranga, falifaly ny rainy, ary izy dia ny ankoka, efa nanota aritadao, tsy mety ny zavatra izay ataoko, tsy mendrika zanakao intsony aho, atao foisa amin'ny mpanomponao, fa ny rainy kosa dia namihina azy, na dia maloto aza izy, namihina azy ny rainy. Amiranao ane Jesosy androany, iza na iza tonga saina androany, amiranao ane ny fanamasina androany. Zay manaiky an'izany dia manao alleluia. Mety atsika ny mifaly, alleluia. Alaivy ny omby matavy, alleluia. Esory ny esio kapa ny tongony, alleluia. Asio peratra ny tanany, alleluia. Soloa ny fitafiny, ndao tsika hifaly, ty zanako ity efa maty velona indray,
eny efa very fahita indray raha lasianapavy eo raha misy olona tapa-kevitra eto ka tena tonga saina ianao amin'ity androandroany ity miaiky ianao fa tena tsy mety ny zavatra ataonao manadino an'Andriamanitra foana ianao riavana malala raha tena tonga saina ianao verina amin'Andriamanitra iantsoantso an'Andriamanitra hitaraina amin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity ho faly mandray ianao Jesosy amin'ity androandroany ity ho diofina tanteraka ianao ho afaka io fifoana tsigara io ho afaka io fisotrodoka io fatizerana be io fitsangatsangana io filan-dratsy io maso ratsy io ho afaka io riavana malalo ho solona mihitsy lay kapanao lay kapa maloto io natonga anao nandeha tamin'ny zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra feno vofoka ny ara-pananao ho asiana kapa vaovao eo amin'ny tongotrao sy alota itsony ianao io va olom-baovao ianao karakarain'i Jesosy ianao ny tananao dia zao andray tanana anao indray Jesosy anao fanekena vaovao anao fanekena vaovao aminao ane Jesosy zany akory tsy midika hoe asiana peratra tokotrany hoe mila hara-makaty fasiko peratra fa izao fanekena vaovao anao fanekena vaovao aminao Andriamanitra ary raha nangatanana ianao androany ka tena hiverina amin'Andriamanitra Andriamanitra ndray tanana anao avy any ambony any Andriamanitra ho faly Andriamanitra ka tsy ho vignitra aminao itsony Andriamanitra anao fanekena vaovao aminao manomboka androany dia sanako vavy ianao sanako lahy ianao karakaraina ianao riavana malala satria mbola ilainy Jesosy mamonjy ianao soa ihany fa mbola velona ianao karakaraina ianao halleloia izany tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra izany tonga saina oka hisangana mihitsy anao amin'izao ankehitriny izao hanangatanana ianao dia samia mivavaka amin'izao ankehitriny izao samia mivavaka amin'izao ankehitriny izao miantso anao Jesosy riavana malala aza mijeriny eo akaikinao aza mijeriny eo anilanao atsangano ny tananao raha azo atao dia atsangano ny tananao oka samia aiky fa diso itsika riavana samia tonga saina amin'ity androandroany ity aza miany zavatsarotra riavanao aza miandry mena rana afo aza mandry atao any ekipo ny asany rano raha lasianapavy eo tsy mbola fantatao ihany ve fa Andriamanitra hitan'Andriamanitra io fotoana nanadinoana ho an'Andriamanitra hitan'Andriamanitra io fotana miafina ataonao io tsy tany olombelona ifetan'Andriamanitra hitan'Andriamanitra izany androany zao samia miverina amin'Andriamanitra samia mivavaka halleloia